Aleloia! Midera n'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny habeny voninahiny. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra, na dia any amin'ny tsy takatry ny masonay aza no misy ianao, dia Andriamanitra fantatray fa azo antsoina amin'ny fotoana rehetra ianao. Amin'ity sabata masina ity, indreto izahay miara manandratra feo tahaka ny ataon'ny fiangonanao manerana izao tontolo izao, midera mankalaza misaotra ny anaranao. Tianay Andriamanitra, raha eto anivinay ianao amin'izao fotoana izay tanterahana izao, ka raha hianatra ny teninao ihany koa izahay, dia hikasika anay ianao amin'ny alalan'ny teninao, ampahery anay ianao. Tonononay angatanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fanompo-pivavahana izao indray, tratra ity sabata vaovao omen'Andriamanitra antsika ity. Arabaina ihany koa isika malagasy rehetra tsy vaky volo, na tratra ny 120 taona na azotsika indray ny fahaleovantena. Naiza misy atsika ty arabaina isika rehetra. Mahafinaritra fa ny sabata dia andro natokan'Andriamanitra hitahina ny voariny rehetra, araka ny ao amin'ny Genesis hoe ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy. Koa aingana isika rehetra samy handray ny fitahina sy ny fanamasinana izay efa noman'Andriamanitra ao antsika anio. Ho fiderantsika an'Andriamanitra ary dia andeha ataontsika ny hira fa 720 tsaroanay maivana ny adinay. Ni asa
Manasantsika tsiraray avy andray ny baibolitsika ary arahamaky izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7 ka ny 15. Ohabolana toko 7 dia ny 15 no vakiantsika ary rehefa izay dia ho toizantsika ao amin'ny Jeremia toko 7 ka ny 12. Ohabolana toko 7 dia ny 15 ary ho toizantsika ao amin'ny Jeremia toko 7 ka ny 12. Ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ohabolana toko 7:15 ny anaran'i Jesosy. Matokia an Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Ho toizantsika ao amin'ny Jeremia toko 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ho tahina ny teny hahasoantsika. Amen. Manasantsika rehetra hiarandohalika hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra. Ny dera, ny haja, ny voninahitra dia atolotra anao rery ihany, satria noho ny fitahianao sy ny fahasoavanao, noho ny famindramponao no mbola mato izao anay na tratra ity sabata ity. Andriamanitra, raha miditra amin'izao ora masina izao izahay, dia mangataka ny famindrampo sy ny famelan-keloko avy aminao ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetra. Diovy izay Andriamanitra ary hamasina, ka izao fanompompivavahana tanterahana izao dia mba ho ankasitrahanao, ary naiza toerana misy anay dia ho tsapanay izany fanatrehanao izany. Mangataka ny firotsahan'ny fananao masina izahay ho amin'ny sambatan'olona rehetra, ka ny fitahiana sy ny fanamasinana izay fanononao amin'ny andro sabata dia ho tanteraka aminay tsiraray avy izany. Amin'ity sabata ity, Tompo, dia mangataka manokana ny hitahianao ny vahoaka malagasy rehetra, hitahianao ity firenena ity. Manoloana ny arety mandringana izay misy eto anivon'ity izao tontolo izao ity, dia mitalao aminao izay mba ho arovanao ny malagasy, ary mba ho lavitry ny aretina, mba samy ho salama. Ny tratran'ny zany aretina izany dia irarianay mba ho sitrana, mba ho sabata fanasitrananao azy ireo izany. Ary ireo kivy, ireo azony manjo dia ho ampahirezinao manokana izy ireny. Amin'ity maraina ity ihany koa dia mitondra bavaka manokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, aoka ianao nanositra ny molony, ka tsy teny afa-tsy ny sitraponao izy. Koa mitenena aminay Andriamanitra amin'izao sabata izao, fa vonina iaino anao izahay. Izany vavaka izany no irianay, tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy.
Izao isika dia tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana iray lehibe indrindra sy anisan'ny manandanja indrindra dia ny fanolovantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony. Mialoha izay anefa dia omena sekondra vitsy isika hanomanantsika izay fanatitra sy ampahafolony izay. Ary rehefa tanteraka izay dia omena sekondra vitsy hatrany isika hanaovantsika vavaka mangina mba haneken'Andriamanitra izao fanatitra izay ataontsika izao. Ary rehefa vita izany dia misy fanentanana fohy hovakiana amintsika. Amen. Ny lohatenin'ny fanentanana izay hoentina amintsika anio dia mitondra ny lohateny hoe rehefa tsy nanaiky hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana i Losifera. Andeha hijery fohifohy ny mombamomba ity Losifera ity isika. I Losifera dia tany an-danitra no nisy azy. Tao amin'ny tontolo tonga lafatra no nitoetra i Losifera, ary izy no anjely anisan'ny tsara tarehy ary mahery indrindra. Nahita ary nifampiresaka mivantana sy isan'andro tamin'ny Andriamanitra ity Losifera ity. Nampalahelo anefa dia lavo ity Losifera ity. Lavo tao anatin'ny fakapanahy i Losifera. Ary tsy nanampy azy hijanona tao amin'ny fahatokiana io toerana ambony dia ambony sy tonga lafatra nisy azy io. Nanakambo Losifera, tsy nanao Andriamanitra ho loha laharana izy. Nanandanja taminy loatra ny izaony. Teo Andriamanitra ny tenany izy ary teo mpanjaka ny tenany. Nahoana ozy izy no tokony handray ny anjara tsara indrindra amin'ny fampompivavahana sy ny asa fanompoana Andriamanitra. Izay ny amin'ny Losifera. Ary ny amintsika kosa mba ahoana? Indraindray isika dia miandry sy ny filaminana tanteraka eo amin'ny toe-bolantsika. Izay isika vao manaiky ny hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fanaovantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra. Indraindray isika dia mametraka ahiahy. Indraindray isika dia manana fialan-tsiny ka milaza hoe mba tsara ny fidiram-bolako dia afaka manatanteraka amin'ny fahafenoana izany fanatitra sy ampahafolony izany mba milamina ny fiainako, mba tsy mandoheko lazy ny mpianatra. Maro ny fialan-tsiny afaka alefantsika mba isan-karazany. Ireo fialan-tsiny ireo hatrany no fototra tsy ahafahantsika mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana voalohany amin'ny fanaovantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra. Ny antso amintsika dia izao. Mety ho marina izany, mety ho marina ny filazantsika, kanefa dia izao. Tsy mangetaeta ny volanao Andriamanitra. Tsy mangataka ny volanao ny fiangonana. Tsy noho ny tsy fahampiana na ny fanomezana izay ataontsika no ilain'ny fiangonana s'Andriamanitra, fa voalohany indrindra dia ny fanolovan-tenantsika. Ny fahaiza milefitra antsika eo amin'izaontsika ary ny fahaizantsika mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Ho fanatanterantsika izany fanatitra sy ampahafolony izany dia ndeha hihain'ny feonkira malefaka isika eo am-panatanterahana izany. Ary mialoha indrindra ny anatanterantsika sy anangonana ny fanatitra dia andeha hitsangana isika hivavaka. Hiara hivavaka isika. Raha tsara indrindra sy any an-danitra manome voninahitra anao izahay amin'ity maraina ity, amin'ny alalan'ireto ampahafolony sy fanatitra ireto,
mangataka ny fahahoezana avy aminao izahay mba hahafahanay mametraka anao ho lohalahana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Anolovantsika ny fanatitra dia ndeha hitsangana isika hanao ny hira lavana fahafito sy roanjato. Ho ny fanatitra entinay. Amen. Faly miarabantsika rakizy tratra izao sabata manokana izao indray. Tonga ty ilay oramamy izay handrenesantsika ny hafatra avy amin'ny Jesosy. Koa manasantsika rehetra hitsangana amin'ny toerana izay misy antsika rehetra hanao an'ilay hira oramamy isika rehetra amin'ity maraina ity. Mialohan'ny anarantsika ny hafatra ho antsika dia andeha hiaraka hanondrika alohantsika isika hiaraka hivavaka. Jesosy eo misaotra fa nomenao izao fotoana manokana izao zahay amin'ity sabata ity hahafahanay mandre hanao indray. Sokafy ny sofinay hahen'ny feonao, sokafy ny sainay hatakatra ny tianao ambara, ary sokafy ny fanahinay hitoerany fananao masina hampitoetra izany aty am-ponay ankizy rehetra. Dia mitenena Jesosy eo fa vonina iain'ny mpanombokelinao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay izany vavaka izany. Amen. Tovolahy kely anankiray antsoina hoe Olivier no tantaraiko amintsika amin'izao maraina izao. Andraisantsika lesona izany tantara izany koa manasa antsika rehetra samy angina, anakombona ny tanana dia anatongilana ny sofina fa iaino izany hafatra izany isika. Iza moa ilay anaran'ilay tovolahy kely teo? Zay indrindra, i Olivier. I Olivier rakizy dia tovolahy kely mahafinaritra.
manana fahaizany ty tovolankely ty mahay mitantara ary rehefa mpanaovina zavatra izy dia hainy tokoa ny mampita zany afatra izay tiana ampitaina amin'ny alalan'ny tantara hoentiny izany. Ary indray andro dia nanome taratasy ho azy ny filohan'ny tanora tao amin'ny fiangonana izay nisy azy zany. Dia hoy ilay filohan'ny tanora, Olivier andro manokana ho an'ny tanora amin'ny zoma afaka 2 herinandro, afaka firy andro 2 herinandro, 2 semaines zany. Dia amin'izay fotoan'izay manao an'ity tantara ity, tantarana misionera nakany Afrika ino tantarainse. Dia tantarainse daholy momba azy voalaza tao anatin'ity taratasy ity ilay tantara. Dia homaninse tsara izy io dia ho tantarainse amin'ny fotoana manokana somariva amin'izay fotoan'izay, commencement zany. Tompoko ozy izy Olivier rehefa tonga tany an-trano dia nampatsivy neny anazy. Olivier ozy neny, ahoana neny? Efa nomaniny se ve ilay tantara inona ary neny? Le ho ataony sy amin'ny afaka 2 herinandro Dia ozy Olivier, ay ve mbola afaka 2 herinandro ane zany neny haiko foana mora kely le tantara fa haiko ny manao an'io rehefa tonga izay fotoana izay. Niaro ozy izy neny, matoky an'se zany satria efa fantatry neny izy. Andeha arany afaka ny herinandro, asany herinandro dia nampatsivy neny izy. Olivier efa nomaniny se ve le tantara? Ozy Olivier, ina moa zany neny? Le nasainy ny filohan'ny tanora nataony se any am-piangonana mbola manana herinandro tsika ary neny 2 andro ihany iny dia haiko. Andeha fotoana ary efa alakamisy tsy hatongavan'ilay andro manokana izay tantarana le tantara dia nampatsivy neny izy. Efa vonina tsara se amin'ilay rapitso tena adiniko ry neny aiza moa zao le taratasy? Dia nikarohana izy neny eraky ny tranony taratasy, tsy hita ilay taratasy nisy an'ilay tantara. Dia nikaroky neny ary farany taiza ozy nareo no hita ilay taratasy? Fa tany anaty fanariana fakona taratasy no hita ilay taratasy. Jereo ny lehibe tsara ny taratasy no vakiny teo ilay izy. Dia tsy vita hatramin'ny farany akory dia ozy izy, na rapitso ary vao mamaky an'ity dia haiko ty ozy izy zany. Tena petra le satria efa te hatory izy, lasa izy nandeha natory. Noho ny tonga nefa ny apitso tsy nanana fotoana na dia kely akory ary izy nafana nanomana ilay tantara. Hariva ny andro tonga ny fotoana, tsy maintsy izy no hijoro eo amboniny pilipitra hitantara. Tamin'izay indrindra raka izy dia loza ny zavatra nitranga. Fa naninona? Hainareo le izy tsy tadidiny Olivier ny tantara izay tokony ho tantarainy. Mialohan'ny hitsanganany dia efa nangovotra izy, teratsemboka, nafana, boramena ny tarehany, ary dia tsy hitan'izay natao andeha hitsoaka hody izy nefa tsy afaka nandeha intsony. Tsy maintsy nitsangana izy, ezaka izy nijoro tsara ary nanomboka ny tantara. Zavatra kely fotsiny vao tantara dia nitoy ilay nisy hafanana niakatra nakany amin'ny tongony mandra-pahatonga tany amin'ny lohany. Dia ny voateny sisa dia ilay misionera zay sisa ny voateny. Ampalahelo raika izy Olivier, ary dia tsy maintsy nandeha nidina izy nipetraka teny amin'ny toerany. Ny ohatrohatra aloha pastera menatra dia nanonona hira sisa no azo ny pastera natao. Dizy fanantenana tanteraka ny amin'ny Olivier, satria tamin'io fotoana io dia ozy Olivier olona vitsivitsy ihany ny tonga ny am-piangonana, kanefa tsy araky ny naposina fa feno hipoka ny fiangonana tamin'io fotoana io ary tsy nahita ao am-bary izy.
no ny tonga tany an-trano dia hoy neny indrisy ro lehive raha mba nanaraka ny teniko izao ianao a dia tsy niaran-doza tahaka ireny endrineny fonaneny a ary nandray lesona tsara Olive teo aorian'izay rehefa nisy zavatra nampanaovina azy a dia tonga dia ataony avy hatrany rehefa misy zavatra asainao maniny a na dia nanana ny talenta manana fahaizana makasika ny fitantarana ary izy dia nanomboka nomaniny tsara izany isan'andro isan'andro ary natao nianatra iny indray andro iny ajanontsika triraka izy ilay tantara fa andeha tsika andray lesona avy amin'izany tantara izany tsika koa ankizy ao an-trano ao matetika dia tsy mankatony tenineny rehefa asaineny manao zavatra dia manahoana okaloha kely mangatakandro foana kanefany a arakaraka ny angatantsika fotoana tsy hanaovana an'iny a dia adino izy ary mety ho voka-dratsy a mety ho loza mety ho zavatra ratsy a no ateraka izany ohatra izao hoe misy devoir izao a ampitondray maîtresse avy any ampianarana dia rehefa tonga ao an-tranontsika ozy izy neny misy devoir ve eny tompoko rahatritsika tsy manao eny tompoko akory fa hoe ye dia atao ve raha le devoir io avy eo nefa tsika lasa indray mandeha milalao dia inona vokatra izay rehefa tsy vita le devoir tsy maintsy misy sazy ampanaova maîtresse atsika dia marobe ny ohatra azo alaina fa andeha koa tsika toy izany koa Andriamanitra eo amintsika Andriamanitra koa dia nanome ny teniny mba hakatoavintsika aiza moa misy n'izany teniny Andriamanitra izany manana baiboly ve tsika any an-trano ho amin'ny baiboly io misy ny tenin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra tenintsika ao mba hakatoavintsika tsy angatahana andro hoe rapitso vao hanao an'izany fa rehefa misy miteny Andriamanitra androany dia hakatoavintsika androany izany anehoantsika fa mahatoky azy isika ary miankina aminy ny andeha jerentsika ny ao amin'ny ohabolana iaraka nokatra ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 15 ohabolana toko 7 andininy 15 rehefa hita dia rahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy matokian Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao enganesika rakizy tsy iankina amin'ny fahalalantsika tahaka ny Olive ka iseho mahay fa atoky an'Andriamanitra hankatony teniny hankatony teniny ireo ray aman-drenitsika isan'andro isan'andro ary hitsangantsika hivavaka mba hahatonga antsika hatanteraka izany hiaraka hivavaka isika rakizy Jesosy malalo misaotra anao zahay fa nomenao zany hafatra lehibe izany tahiny ankizy tsirairay avy mba ho pakatony teninao mandrakariva ary ho pakatony teniny ray aman-dreny ihany koa ka ahatonga anay ankizy rehetra azo ny fitahiana fa tsy ho loza tahaka nazo ilay tantara izay noerenesinay androany dia ampio izay Andriamanitra hitehirizanay izany teny izany amin'ny lalàna fananao masina misaotra Jesosy io amen. Isaorantsika Andriamanitra noho izay tantara ho an'ny ankizy izay misy lesona manan-danja ho an'ny ankizy mialohan'ny hafatra horenesika manaraka indray dia andeha anaraka hira anankiray isika ataon'ny chorale Ami Ambatsim-Pazana mitondra lohateny hoe eo aminao.
fantatro fa raha tsy teo aminao a Jesosy atriza tsapako ho saika very angamba fa tsy toy izao ry raiko fambahoany aminiza mohizahay fa ianao no azo maharana asambarana sify atanana no atolotra hoa nay zanaka kainelako nianarana satria fititonga lafatra tsy mamiova maharitra fambahoany aminiza mohizahay fa ianao no azo maharana asambarana sify adanana no natolotra hoana marina fa manentona se manodo ka toko iroza fatra sirendrarendra kanefa mety akararifo fambahoany aminiza mohizahay fa ianao no azo maharana asambarana sify adanana no atolotra hoa nay zanaka kainelako nianarana satria fititonga lafatra tsy mba miova maharitra fambahoany aminiza mohizahay ianao no azo maharana asambarana sify adanana no natolotra hoana no natolotra raisiko fifaliana ny tsangana manoloana antsika rehetra amin'ity sabata mahafinaritra ity ary mirary raha mirary mba ho sabata fanafahana sy sabata fanasitranana ao antsika menakavy izao sabata izay diavintsika izao manantotrantitra ny firarian-tsoa antsika rehetra no ny hatratrarantsika izao fetim-pirenena izao ary ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika menakavy nandritranyity herinandro ity dia nianatra lohahevitra lehibe isika rehetra isan-kariva dia ilay lohahevitra manao hoe ireo fagagana fito ao amin'ny filazantsara no soratany jaonina raha sendra tsy naharaka ianao no ny antony maro isan-karazany dia mbola azonao atao ny manaraka an'izany na amin'ny YouTube na amin'ny page Facebook ny fipikry ihany koa dia mbola ho hitanao ao ireo toritenenina izay narahantsika nandritry ny herinandro maly dia nianatra manokana isika makasika n'ilay fahagagana fa enina izay nataon'i Jesosy voasoratra ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona toko 9 sy ny toko 10 ka nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy teraka jamba teo amin'ny fariany Siloama androany indray dia hianatra lohahevitra manokana indray isika
ka ny lohateny lehibe izay nampitondraina ity lesona androany ity fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ataontsika ity dia manao hoe ny fitsanganan'ny Lazarosy tamin'ny maty famantarana ny voninahitry Jesosy. Ny fitsanganan'ny Lazarosy tamin'ny maty famantarana ny voninahitry Jesosy. Ndao ry araka andray avetrany ny Baiboly isika ka iaraka maky izay voalaza ao amin'ny Jaona 2:10 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Jaona 2:10 ny 1 ka hatramin'ny 4. Nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'ny Maria sy Marta rahavaviny. Maria ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra, namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe, tompoko, marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Lesona 4 lehibe no iarahantsika mamakafaka amin'ity hariva amin'ity maraina ity. Ny lesona voalohany dia natao hoe marary ilay tianao. Lesona faharoa dia natao hoe tsy mitaredretra Andriamanitra mamaly ny fangatahantsika. Lesona fahatelo dia natao hoe ny hevitra laliny fahafatesana, ary ny lesona fahevatra farany dia manao hoe Lazarosy mivoa. Ndao ry iroso avetrany amin'ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Eo amin'ny Jaona 2:10 dia lasa nakany amin'ny faritra Jodia iny indray Kristy. Somary lasa lavitra kokoa izy tamin'ity indray mandeha ity noho ny herisetra izay saika natao taminy. Hitantsika tao amin'ny Jaona 7. Ao amin'ny tanàna kely ny Betania kosa no misy any Lazarosy sy Marta ary Maria. Fantatry izy ireo tsara fa tena tiany Jesosy izy ireo. Fianakaviana vanginy Jesosy matetika ity fianakaviana ity. Ndray andro narary Lazarosy. Tsy dia voalaza loatra hoe inona ilay aretina, fa azo inona fa aretina atahorana hitondra ho any amin'ny fahafatesana izany aretina izany. Koa dia indro tsy nisalasala Marta sy Maria naniraka olona ampitady an Jesosy, ampilaza an Jesosy fa marary Lazarosy. Tamin'izany fotoana izany koa moa tsy mba nisy telefona na belu na tambajora serasera tahaka ny malaza amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ka dia olona no nirahana mba andeha hitady an Jesosy. Lesona voalohany tsy ho antsika marary ilay tianao. Jaona 2:10 ary ny 1 ary izy mirahavavy naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe, tompoko, marary ilay tianao. Marary ilay tianao. Tena tiany Jesosy mihitsy Lazarosy. Fianakaviana tiany Jesosy mihitsy. Ity fianakaviana misy azy telo menadahy ity. Ao amin'ny Jaona 2:10 aza ny 5 dia tena tsy mpiny mpanoratra filazantsara manokana mihitsy fa Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Kanefa ny zavatra manaitra dia izao, na dia tiany Jesosy aza Lazarosy dia narary izy. Lesona lehibe ho antsika rehetra izany rehefa malala. Satria na dia mivavaka azy isika, na dia tian'Andriamanitra azy isika, dia mety marary ihany koa. Mety tratry ny aretina isika. Marobe ireo toko sy andiny ao amin'ny Baiboly izay manizingizina fa tian'Andriamanitra isika. Mahatsiaro aho eto ilay voalaza ao amin'ny Jaona 7:12 toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very. Tian'Andriamanitra isika. Kanefa na dia tian'Andriamanitra aza isika dia mety mandalo aretina, mety mandalo zavatsarotra, mety mandalo zavatra manahirana. Ao amin'ny Ezekela 3:30 dia ozy izy ny tompo, raha velona koa aho, hoy Jehova tompony maro, dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy. Na ny ratsy fanahy aza dia tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatesany, maika fa isika tian'Andriamanitra isika. Kanefa na tian'Andriamanitra aza isika dia mety handalo tsy fahasalamana. Dikan'izany dia izao,
ara-dalàna zany raha ohatra ka marary isika, ara-dalàna zany raha ohatra ka mety mandalo tsy fahombiazana isika indraindray, mety mandalo zavatsarotra isika indraindray, mety malahelo isika indraindray. Zavatra ara-dalàna miseho amin'ny fiainantsika izany. Kanefa zao zavatra tiako tsipihana amintsika rehetra. Ny tsy mpivavaka rehefa mandalo aretina sy zavatsarotra dia matetika mitondra azy ho any amin'ny fanamelohan-tena ny zavatsarotra hatrehany. Fa ho an'ny olona mivavaka kosa, ho an'ny olona manana an'Andriamanitra kosa, raha mandalo zavatsarotra ny fiainana dia ilay fanambarana ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona 2:12 ary ny 4 tsy ho fahafatesana ozy izy ny anton'izany aretina izany, fa ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny toe-javatra sarotra mety lahalovantsika dia apetraka Andriamanitra mba ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mety lahalovantsika. Ny apôstôly Paoly aza moa ao amin'ny Koritiana 1:10-17 dia mampahery antsika raha milaza izy fa raha mamela ny fakapana sy ny fizahan-toetra miantra amintsika Andriamanitra dia omeny antsika ihany koa ny hery ahafahana mandresy izany rehetrarehetra izany. Koa aoka hery isika raha mandalo toe-javatra sarotra ny fiainantsika. Raha mety mandalo aretina, aoka hery mandrakariva isika amin'izany rehetrarehetra izany. Lesona faharoa izay tiako isitomana ny saintsika rehetra amin'ity maraina ity dia ilay lesona manao hoe move mitaredretra Andriamanitra raha misy toe-javatra sarotra izay mety lahalovantsika, tsy avetrany ny valiny. Mety mandalo zavatra sarotra isika, kanefa tiako ny mampahery antsika rehetra fa Andriamanitra dia mamaly ny fivavakantsika. Andriamanitra dia mijery ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Tao anatin'ilay toe-javatra ny ainan'ny Lazarosy sy Marta sy Maria dia ohatra ny hoe mbola nijanona ny 2 andro tany amin'ny toerana misy azy Jesosy. Efa reny Jesosy ny toe-javatra nahazo an'i Lazarosy, kanefa ohatra ny nijanona ny 2 andro tany amin'ny toerana nisy azy Jesosy. Zao no fanambarana omen'ny Baiboly. Andovaka itsika koa noho ny reny Jesosy ozy izy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra ny 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Zao na 1:10 ary ny 9:1. Ny anarantsika tamin'ity herinandro ity ny tantaran'ilay tandapa nipetraka tao amin'ny Herode Antefasy izay nanana finoana lalina, ka raha dia mbola tsy nahita fahagagana, tsy nahita famantarana azy dia efa nositraniny Jesosy sahady izy, efa nino sahady izy. Izany finoana lalina teo amin'ity tandapa ity izany dia nanana n'ity fianakaviana ity ihany koa, ary izany finoana izany no tian'Andriamanitra asongadina, tian'Andriamanitra ho hitan'ny Marta sy Maria. Azon'i Jesosy natao tsara mantsy ny nanasitrana ny Lazarosy na tany amin'ny toerana nisy azy aza Jesosy, kanefa ny nijanona ny 2 andro tany Jesosy mba anehoana fahagagana ray hafa dia ny fitsanganan'ny Lazarosy amin'ny maty izany. Dikan'izany dia zao manana planina zany Andriamanitra hitondrana ny fiainan'ny tsiraray avy. Mety mametra-panontaniana tsika na mametraka hoe nahoana moa no mijanona ny 2 andro, nahoana no taredretra Jesosy, nahoana no mbola tsy tonga izy. Fa manana planina ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy Andriamanitra. Manana drafitra ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy Andriamanitra. Ary zay ilay vaky teny izay vakitsika teo, Jeremia 7:20 ary 2:10. Izao mahalala ozy izy ny hevitra hieverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa malala, tiako ny mampahery antsika rehetra amin'ity maraina ity, manana planina ny amin'ny fiainantsika Andriamanitra, manana drafitra tiana hitondrana ny fiainantsika Andriamanitra. Lesona fahatelo, ny hevitry ny fahafatesana amin'i Jesosy. Zao na 1:10 ary 2:11 dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika.
andeha amoy azy aho. Raha le tantara zany zao dia miara mizotra ho any amin'ny fasana Jesosy, Marta, Maria sy reto Josy vitsivitsy vavolombelona ny amin'ny tantara. Rehefa teny an-dalana dia ozy izy Jesosy matory Lazarosy sakaizantsika. Mario tsara nefa fa efa maty efatrandro Lazarosy amin'ny fotoana io. Lesona tiany Jesosy asongadina dia ny hoe fahafatesana dia torimaso. Ho an'ny olona mivavaka mantsy ny fahafatesana ny toe-javatra sarotra dia toy ny torimaso ihany, satria ny Baiboly dia manizingizina fa ho avy ny tompontsika ary amin'ny fotoana iavian'ny tompo dia ho atsangana ny maty, araka ny fanambarana ao amin'ny Tesaloniana 1:4 ary ny 9:4. Lesona faefatra farany ry Lazarosy mivoa. Jaona 1:40 ary ny 7:30 ka hatramin'ny 4:40. Vakitsika ary Jesosy esory ny vato. Rehefa nanome baiko Jesosy eo amin'ny fasana zany zao no miseho ny tantara. Esory ny vato. Dia namaly moa Maria manao hoe efa maimbo izy. Efa maimbo izy. Satria efa efatrandro zay nahafatesany. Ary indro miteny mafy Jesosy nanao hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary dia nesorina ny vato. Rehefa afaka ny vato dia nanandratra ny masony tany amin'ny lanitra Jesosy ary nivavaka tamin'ny feo mafy. Ary rehefa vita izay eo amin'ny 9:40 dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany, ny tongony sady voafemo sara ny tavany. Ary Jesosy tamin'ny olona vahao izy ka avelao andeha. Misy baiko roa mazava tsara omeny Jesosy eto. Le ry amin'ny 9:30 manao hoe esory ny vato, ary eo amin'ny 9 farany le vakitsika teo manao hoe vahao izy avelao andeha. Misy fantaniana maro tonga ao an-tsaiko manao hoe iza moa no nomeny Jesosy baiko anala ny vato, iza no nomeny Jesosy baiko hama ny fatorana teo amin'ny Lazarosy zay vao nitsangana tamin'ny maty. Raha mijery tsara n'ilay tantara mantsika dia mahita fa misy karazan'olona roa eo amin'ny tantara io. Ny tantaran'olona voalohany dia ireo olona izay mety efa vaovà ny fatorana. Ny karazan'olona faharoa kosa dia ireo olona izay mbola mifatotra ny fatorana. Ilay mifatotra fatorana zany Lazarosy ny tiana resahana eto. Ka iza tamin'izy roa ireo no nomeny Jesosy baiko anaisotra ny vato sy amany fatoran'ny olona vao natsangana tamin'ny maty. Mazava ho azy fa ny olona tsy mifatotra, ny olona vaovà fatotra, olona afaka no nasain'i Jesosy nama ny fatoran'ny mbola mifatotra. Tiako ny manao antso manokana amintsika rehetra amin'ity maraina ity. Antso-pitiavana izay tiany Jesosy atao amintsika rehetrarehetra. Mety misy amintsika mbola voafatotra lalina ny amin'ny fahotana. Mety misy amintsika mety maty ara-panahy tahaka ny fahafatesan'ny Lazarosy. Mety misy amintsika mbola voalevona ara-panahy tahaka ny fandevenana ny Lazarosy. Tsy afaka miala ao anatin'ny fatorany fahotana izy ireo. Te hanome baiko antsika Kristy tahaka ny nanomezany baiko an'i Lazarosy manao hoe ry Lazarosy mivoa. Misy amintsika kosa angamba mahatsiaro fa efa vaovà ny fatorana, efa mahatsiaro afaka. Meny Jesosy baiko ihany koa isika amin'ity maraina ity. Vahao izy ka avelao andeha. Lay sokajy farany no antso manokana tiako antsoina antsika rehetra mpianatra Kristy. Satria zany mantsy no teny baiko iraisan'ny fiangonana Adventista maneran-tany amin'izao fotoana izao. Dia le manao hoe andeha ao il go. Raha olona mifatotra, raha olona matsiaro mbola voafatotra ara-panahy, dia mazava ho azy fa tsy afaka hamany hafa mihitsy izy. Fa ho antsika izay efa mahatsiaro vaovà dia omen'Andriamanitra baiko manokana isika mba handeha hiaraka iky amin'ny fiangonana maneran-tany ka hama ireo mbola voafatotra. Tiako raha anisan'ny olona mahatsiaro
voavafatotra ianao. Raha mbola voagejany fahotany ianao dia hivavaka manokana ho anao izahay amin'ity androany ity. Andriamanitra nahitay antsika ary Andriamanitra nahitay ny fanapahan-kevitra raisika mba hitondra fanavaozana ho antsika izany. Amen. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra. Misaotra alohan'ny nahafahanay nieny niteninao tamin'ity maraina ity, na niafatra ho any ankizy na niafatra ho any rehetra. Nianaranay fa manana drafitra ny amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao, ka na dia mety mahatsiaro tianao izahay dia mety mandalo toe-javatra sarotra ny fiainanay. Nianaranay koa fa manao antso manokana aminay ianao amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Ho andreo izay mbola mahatsiaro fa voafatotra ao anatin'ny fahazarana sy ny fahotana, dia tianao ny hanafaka azy ireo. Koa tiako ny mivavaka toko amin'ity maraina ity
ny mba mijery anao etokiainy izao fandarana izao koa tiako ny mangataka mba ahafahanao amin'izany fatorana izany ny tsiraray avy manazy rehefa mahatsiary kosa fa efa novahana dia manome baiko ianao tompo ny mba hanampinay reo namanay izay mbola mifatotra ary za indrindra no ezaka tia ny fiangonanao atao maneran-tany amin'izao vanim-potoana misy anay izao koa aza velanao mitazana izahay fa ampio izahay mba mpanampy sy mpiara-miasa aminao amin'ny fanafangianana ny fiavinao ekeo tompo tanteraka aminay tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao zany satria tononona angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen.